Amaranantsika ny resaka baolina kitra dia fifaninanana teny anivon'ny fokotany kosa indray izy ity izay nitanterahana tety amin'ny kianjana larobita amin'ity androany ity. Lalao famaranana izay sy nikarakarainy ny fikambanana AMI eny amin'ny faritra Ivanty sy ny manodidina ahiny. Tsitsitosa hatramin'ny farany ny lalao famaranana tamin'ity androany ity izay tokony nikatrohan'ny varatra avy eny Androibe sy zareo avetsy amin'ny akorondrano Antsanana. Saraka tsala ronoroma sy nyrojo atao anaky 90 minitra ny lalaovana taorin'izay no miteraka fifandirana ny ao amin'ny tokony idirana amin'ny fanalavam-potoana sa avy hatrany dia mandeha amin'ny tir au but. Teo no tsy nitovy ny hevitra ka dia raikitra ny savorovory dia voatery noravan'ny mpikarakara ny lalao ary ahemitra amin'ny fotoana manaraka. Tsy totosa hatramin'ny faran'ny lalao famaranana fiadina ny amboaran'ny fakatiavana izay nikarakarain'ny fikambanana AMI tetsy amin'ny kianjana larobita amin'ity tolakandro ity. Nisaraka atsala ronoroa ny varatra Androibe manao akaty amin'ny sary sy ny tema AA akorondrano Antsanana nandritra ity lalao famaranana ity. Taorin'izay no nisin'ny fifandirana na hiditra eo amin'ny fantakana tir au but avy hatrany na ho amin'ny fanalavam-potoana. Rehefa nisy ny fanazavana naharitra dia saika ny afara tamin'ny korotana izany ka dia nanapa-kevitra ny mpikarakara fa dia ahemitra amin'ny manaraka ny lalao famarana ahitana izay mpandresy. Na izany na tsy izany araka ny nambaran'ny mpikarakara dia tratra ny tanjona ho azy ireo tamin'ity fifaninanana ity. Tanjona aloha tonga dia any amin'ilay tanjona no teneniko tena tratra ny tanjona satria vita soamatsara aloha izany izay namperitreritra ny olona satria hoe olo-tokotany izy nefa tsy maintsy mainga any amin'ny tokotany ny atondrana azy nafinaritra ny lalao atao anatin'ny fair-play tsara mihitsy. Inona no tohany izany ho an'ny fikambanana amin'ny lafin'izay baolina kitra izay? Araka ny fangatahan'ireo kluba mandray anjara rehetra moa izany saika nanao sy daholo ny tokony mitohizan'ny lalao izany dia nitiany izany eo am-piandrasana mivalinteny iny avy komina n'Antananarivo izay efa nametrahana ny demandy ahafahana mametraka an'ity lalao ity izay sorana be da be azy ireo nefa namin'ny azy hatramin'izao fa fanirianay atao amin'ny association io moa izany dia mbola hitohizan'izany fanomezana terrain izany ahafahana manita lalao manaraka. Mitohy araka izany ny asa sosialy izay karakarain'ny AMI indrindra fa eo amin'izay lafo ny fanatanjahantena izay. Kluba 2 avy eny amin'ny fokotany manodidina Ivandry iny no nandray anjara tamin'ity faninanana ity izay efa nanomboka ny 7 aprily teo.